fandaram-pahabenana araky ny satany tetezamita voasonia tamin'ny Maputo tamin'ny 9 aogosta 2021 araky ny tsy volana larana fa 2021 aotra sivy tamin'ny 9 septambra 2021 ankatoavana ny satany tetezamita tany Maputo dia mamoaka izao didy panjakana izao. Andiny voalohany tendrena ho Prime Ministre lehibe ny gouvernement tany firaisam-pirenena ny tetezamita Andriamatoa Mangalaza Eugène Régis. Andiny faharoa foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'ny didim-panjakana ity, indrindra izay voalaza ny didim-panjakana larana fa 2021 tamin'ny 20 martsa 2021 nanendry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement. Na izany aza, ireo Prime Ministre lefitra, ireo ministre, ireo sekretera-panjakana ao amin'ny gouvernement ankehitriny dia mitazona ny andraikiny tsirairay avy mandra-panendrena ny mpitiavana vaovao ao amin'ny gouvernement ny firaisam-pirenena ny tetezamita. Andiny fahatelo noho ny amena ary araky ny fepetra ao amin'ny andiny fahaefatra sy fahaenina andarana faharoa amin'ny tsy volana larana faharoa ambinipolo aotra iraika amby efapolo tamin'ny 20 septambra 2021 mikasika ny fepetraka be momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana ny savatan'olona dia manakery avy hatrany ity didim-panjakana ity raha vatany vao mpahafantarana ampitsara amin'ny alalan'ny fampielezam-peo fahitalavitra akoatra ny famoahana azy amin'ny gazety-panjakana ny Republika. Natao androany 10 oktobra 2021 teto Antananarivo. Manao sonia eto ambany ny filoha tetezamita, filoha panjakana Andry Nirina Rajoelina. Misy atao tokla makasitraka toko vavy.